Nahita fitombony kely indray ny isan'ireo marary ny Covid-19 teo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 20 martsa raha ny antontanisa nampitain'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny sabotsy lasa teo. Raha toa ka 7 teo izany tamin'ny tapabolana lasa dia nahatratra hatramin'ny 1.20 indray ireo marary vaovao ny herinandro lasa teo. Ny 70 tamin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ny isa 4 ireo lavon'ny valanaretina tao anatin'ny herinandro izay raha toa ka efa nidina hotelo izy herinandro talohan'io. Marary 9 kosa mbola miaina anaty tranga fahasarotana amin'izao fotoana izao. Miisa 5 kosa ireo sitrana soamantsara ny sabotsy teo ho iatran'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Miisa 70 ireo trangana herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy na violence basée sur le genre. Teo anivon'ny bourgade-ny polisy vehivavy manakaiky vahoaka ao Toamasina hatramin'ny 9 sy 20 taona niforonana io sampandraharaha manokana ny polisy-pirenena io, na dia efa say mitoroka any amin'ny ivotoerana misahana manokana ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy aza ireo iaran'izany dia mbola misy ihany ireo olona misalasala ka manafina ny tranga mahazo raha tena te handroso amin'izay ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy izay anefa isika dia tsy maintsy amafisina ny fanentanana hoy ny fanehoan-kevitry ny avy ao amin'ny fitalehavam-paritry ny mponina ao Toamasina. Na izany aza nanambarany avy eo anivon'ny bourgade-ny polisy vehivavy manakaiky ny vahoaka fa efa niena ny isan'ny trangana herisetra toy izany tatoato taorian'ny fanentanana natao teny anivon'ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana na koa ny fokontany. Mbola nahitana orana ihany teto Antananarivo sy ny manodidina na dia tsy nirotsaka be tahaka ny tamin'ny zoma hariva lasa teo azy izany. Nisy mihitsy moa ny fampitandremana navoakan'ny Meteo Madagasikara ho an'ny faritra afovoan'ny tany sy ny faritra afovoan'ny atsinanana ny amin'ny mety mbola isian'ny rotsakorana betsaka. Na izany aza nefa dia tsy nikija firy tahaka ny nitranga ny zoma lasa teo ny orana androany alatsinainy hariva. Niteraka fikorotana fifamoivoizana sy fahasimban'ny fiara-maro ny oram-be sy ny rano naterany saika nanerana ny faritra maro teto andrenivohitra ny zoma hariva teo. Nisy mihitsy aza tambony otsaka ka naharatrana olona roa teny Ambotsiry. Nofahon'ny rivotra ihany koa ny tafo na trano maromaro teo amin'ny hôpitaly miaramila teny Soavinandriana tamin'ny zoma teo ka tsy maintsy nafindra toerana ireo marary.